ny farana tampobo ofisialy androany kosa ny fivirina araptaona nataony filakevitra munisipaly eto Antananarivo fivirina nandritry ny 10 andro nafahany ekipany ben'ny tanàna nanao tatitra ny zavabita manazava ny filohan'ny filakevitra munisipaly Faustin Andriamaoka. Ao anatin'izay 10 andro zay dia nandaro dia ray teo anivon'ny filakevitra nanomboka tarindra amato ben'ny tanàna zany miaraka amin'ireo tale maro samihafa zay tompon'andraikitra sy manan'andraikitra isan-karazany ato anatin'ny tanàna Antananarivo. Teo koa ny ataontsika hoe organisme ratasea zay nanazavazava amin'ny antsipriny ny zavabita nandritra an'izay taona 2024 zay ary namiteny nireo sakatsakana mety misy tsy nahalavorary tanteraka ny zavatra zay nokasaina dia teo koa ny fanazavana ny ataontsika hoe fanatsarana no azy zany zavatra rehetrarehetra zany dia mivery ny filakevitry ny fa nahafapo amin'ny apahana marina fa misy ny ataontsika hoe sakany mety na videgeza mieritreritra no zavatra rehefa zay zavatra zay no mipetraka dia tsy maintsy misy amin'ny leso ny fanapinana sy subvention zay lazainy zareo dia tsy misy mihitsy tsy tonga mihitsy hatramin'izao zany nefa dia tsy niravoravitana zareo rehetrarehetra zao hitatsika maso ny zavabita fa mivoatra ary miandalana ny fanasarana ny tanàna na Antananarivo betsaka mieritreretra fa mbola ao atao dia hiverina fa reny zavatra rehetrarehetra reny dia ahitatsika vokany amin'ny tatitra manaraka.